dia faly miaravantsika rehetra indray amin'ny endrika miramirana amin'izao sabata tolakandro izao, na isika izay manaraka ny radio oasis, na isika izay mijery any koa sady manaraka amin'ny alalan'ny page Facebook radio oasis 106.4 FM. Amin'ity sabata tolakandro tia dia hijery loha hevitra tena sarobidy isika, manao hoe tokantrano ankehitriny, ary araka ny fahitantsika azy ho antsika izay manaraka amin'ny alalan'ny sary dia eto akaiko eto iaraka nolotra ny fandarana amin'izao sabata tolakandro izao, Armino Rabenary. Faly miarabanao Armino. Faly miarabanao namana Alain Franco, ary faly miarabantsika izay miaino sy mijery izao fandarana izao ihany koa. Ny firariana dia hitondra fitahiana ho an'ny tokantrano tsiraray avy ane izao fandarana iarahantsika izao. Dia hoy aho hoe amen, ary izany tokoa ny tanjona ny fianoanao ny onjam-peo sy ny fanarahanao ity fandarana ity, dia mba hampitombo fanantenana ary hampitombo fitahiana ho antsika rehetra. Ka mba tonga an'izany ho zava-misy dia izy vavaka izay ho tononona menada iarahantsika manomboka izao fotoana izao. Ivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitra eo dia rahalaza saotra natolotra ianao satria afaka anao izao fandarana izao indray izahay. Tompo, ianao no oka hiaraka aminay amin'ny zavatra rehetra teneninay, amin'izay rehetra nomaninay, mba tonga fiovana ho amin'ny tsaratsara koa indrindra ho an'ny tokantranonay tsiraray avy. Dia mety izahay hiaraka aminay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Anisan'ny mampiavaka ny sabata tolakandro toy izao ny fanarahantsika ny antsapanahana, ny amboaran-kira izay tena mampahery tokoa, ka mialoha indrindra ny dindinika izay fanaovantsika amin'izao tolakandro izao mahakasika an'ilay hoe tokantrano ankehitriny, dia atolotra antsika ary ny antsakira izay efa vonona ho amin'izao sabata tolakandro izao, dia mazaho hery dia mahazo fampahirizana isika mianakavy. Matanga Jenisa
sapaku jeso nialemeko rehetra tsy mendrika anao noreo ditry zay natao maniry mafiao nihanaraka anao toroy lalanao izay tokony hale
Uavi, uavi.
dia mbola ny radio zisatrano zao arahantsika izao ary hoantsika izay manaraka ihany keo amin'ny alalan'ny fahitalavitra dia manolotra ny fiarabana ho antsika hatrany izay raha toka zao ianao vao miaraka amin'ny radio azisa sy ny page facebook radio azisa 106.4 fm ankoatran'izay antsapiderana na rahantsika teo zay zay noko fa nitondra soa antsika rehetra dia anomboka dinika sy resadresaka isika mihinan-kavy mahakasika an'ilay hoe tokantrano ankehitriny ohatrany ao anaty tokoa reny tokony mba hoendriky ny tokantrano ankehitriny ary hiaraka hitondra izay loha hevitra lehibe sy mahasoa izay amiko eto ny namana Armino Rabenary ary dia atolotra azy avy hatrany ny fitenenana mahakasika an'ity hoe tokantrano ankehitriny ity. Zava-misy tokoa ary tena zava-dehibe ny resahana an'ity tokantrano ity namana Alain Franco satria raha mijerytsika amin'ny zava-misy amin'izao fotoana dia tsy tamana ao atokantrano na dada na neny na ny ankizy fa lasa zary toeram-patoriana ao tokantrano ao na toeram-pihinan-kanina iny fa na dia ny fihinan-kanina dia samy mihinana ny azy dia samy lasa samy mamonjy fandriana dia ny maraina samy manao izay ivoan'ny trano ny hariva samy manana ny lera hidirany ao an-trano tena ohatrany hoe ilaina tokoa ny resahana an'izy ity hoe ahoana ary zany ny ahatonga ny tokantrano afinaritra amin'izao fotoana. Misy zavatra maromaro azontsika resahana. Voalohany indrindra raha amin'ny akapobeany dia izao ahatonga ny olona tamana ao tokantrano aloha dia tsy maintsy madio tokantrano ny fahadiovana ny voalohany indrindra tsy maintsy hita ao anatin'io tokantrano raha vao maloto trano io ohatra ny rehetrarehetra tsy te hiditra ao an-trano ianao tsy tamana ao an-trano ianao trano mikorotana tsy mahatamana dia izay ny voalohany indrindra hoe trano madio milamina tsy mikorotana dia trano koa mora diovina dia mora karakaraina. Trano madio mora diovina mora karakaraina dia anisan'ny resantsika mahakasika an'izay hoe ohatrany ahoana zany ny sosokevitra ny torohevitrintsika amin'ity zabata hariva ity hoe ohatrany ahoana mba mety hoe hampaingotsika nyo tokantrano io satria ny mahatonga an'ilay mety ohatrany hoe tsy tamana ao an-trano tsy olo anankiray dia ny eo ihany ny eo tsy miova mihitsy ilay tokantrano fa rehefa tetsy ity latabatra ity dia eo foana io rehefa tetsy ity armoire dia eo foana io fa misy zavatra tokony hoe mba iovaova misy atsaraina sisa zay zany ilay tokantrano ankehitriny tokony hiainantsika hany ankoatra ilay fahadiovana teo ie dia mbola mahakasika an'izay ihany fantaniako Armino hoe inona avy hatrany ary zany mety hoe sosokevitra ao mba hahatonga ny olona anankiray na ankizy na tanora na zanaka io zany na ray aman-dreny ho izy dia tamanao an-trano inona no mety ho atao mba hahatonga an'izay ho tanteraka. Voalohany indrindra aloha dia ny reny dia manana ny raikitra ngeza be mihitsy ao amin'io tokantrano io ary neny ny tokony ampiseho modely ny ankizy rehetra ao an-tokantrano hoy isika hoe milamina madio sady tsy milamina ho azy io tsy madio ho azy io fa sady misy manadio no misy mandamina io dia mba hahatonga an'izay hoe afaka handray andraikitra amin'izay daholo ny tsirairay avy ao an-tokantrano dia izay no nahatonga an'ilay tenentsika hoe mora karakaraina. Inona mahatonga ilay hoe mora karakaraina? Rehefa be entana loatra ao an-trano ao sarotra manisaka an'iny sarotra mikarakara an'iny dia kaminy izay rehetra handray andraikitra fa izay ilay hoe ny vola koa amin'izao fotoana tena sahirana no hoanina ary tadiavina dia izao torohevitra ho an'ny tokantrano tsirairay avy mitadiava izay fitaovana ilaina no misy ao an-tokantrano tsy be filirony feno bibelo etsy feno bibelo etsy fe dia izao sakafo hohanina ao an-trano tsy ampy fa laniny ny fidanana n'io zavatra be dehibe tsy ilaina io dia izao sady tsy vitany hoe tsy ampy ny sakafo fa laniny eny amin'ny zavatra tsy ilaina fa io zavatra tsy ilaina be dehibe ao an-tokantrano koa fanadiovana an'io mbola lera koa ny tadiavana an'io mandany ora dia nefa mbola problème tsy azo kitihana itsy tsy azo raisina itsy tsy azo atao an'izao ry aiza moa no tamanao tokantrano ilay ankizy
na ny lehibe koa ary fa lasa fitaovana mahafinaritra fotsiny amin'izay azy dia fitaovana hoan'ny vahiny izay miditra dia izay mahatonga an'ilay hoe andao a rehefa ao atokantrano ao dia andao tadiavintsika ilay hoe inona ilay zavatra tena ilaina zay a dia avy eo koa zavatra mora azo hodiovina mora azo karakaraina mora azo alamina dia malalaka ilay trano dia mahafinaritra mivoaka sy miditra ao sy mandehandeha ao an-trano ao dia moramora koa ny fanadiovana azy fa efa zavatra sarotra hodiovina inenindreo nge ny karakaranaio hoe tsisy manana mpanampiny eny rehefa avy eo dia ineny koa no mikitika an'io fa tsy ahitany rehetra fifaliana ao anatin'ny tokantrano ao ny fisian'ilay zavatra fa natao fifalian'ny olona izay miditra avy any ivelany izay vahiny dia izay mahatonga antsika ny teny hoe io ny voalohany indrindra ahoana ny atonga ho tamana ao atokantrano tokantrano milamina madio a tsy be korotana afaka karakaraina tokantrano afaka ivelarany rehetrarehetra ao an-trano afaka ilolovan'ny ankizy kely fa tsy mahazo miditra ato tsy azo atao ty tsy azo atao ty io zany ny tena mahatonga ny tokantrano tsy mahatamana tsy azo atao dolidoly ny rehetrarehetra ao an-trano aleo any ivelany fa ny azo atao zay ny mahazava-dehibe an'ity loha hevitritsika ity eo amin'ity zabata tolakandro ity a le hoe tokantrano ankehitriny zany tokony ohatrohatran'izay amin'izao vanim-potoana misy antsika izao moa zany ao anatin'ilay hoe aretina isika dia amin'ny ankapobeny ihany koa ny mpianatra tsy mianatra mihitsy vokatr'ilay aretina dia somary ohatrany hoe efa miboka ao an-trano zany ny rehetra dia ararotina mihitsy zany zao resaka izao mba atonga n'ilay tokantranontsika atamanaka rehefa tokony mba mivoaka ihany vo mivoaka sa tsy zay zay ny fanentanany ie zay ny torohevitry ny fanjakana hoe rehefa mba tokony hivoaka ihany vo tena mivoaka dia mba ho tamana ao an-trano isika ie azo lazaina hoe savaranando ihany zay resaka natolotray minada zay a mahakasika ny tokantrano ankehitriny a dia hotoizanay zay rehefa aveo a fa tsara ihany aloha amin'ity zabata tolakandro ity mba tsy hamoana aminainantsika mba hatonga antsika azo tsara ny adinidinika ihany koa dia anolotra hira ho anao zahay a ary isaorina ihany koa reo namantsika ao amin'ny lafiny teknika zay tarihan'ny onja sy toky zay malavorary a izao fifandraisantsika izao anaraka hery sika aloha
ilay faneloka namarany Kristy. Tokantrano ankehitriny mbola eto ihany a ny tenako fifaliana avy ankosy ary mino rahabenary a mizara ho antsika mahakasika an'izay hoe tokantrano ankehitriny izay mba tonga tokantranontsika ho tsara ilama afinaritra toy izantsika le resaka teo izay tena mahaliana andrehetrarehetra ary manasa anao izay a tsy saraka amin'ny radio azisy mihitsy aza lay mpanahatory ianao amin'izao tolakandro izao fa ao anatin'ny sabata isika mifampizara isika mahakasika ny tokony hahasoa ny fianakaviana sy ny tokantrano tsirairay avy eny ary mino andeha toy izantsika any lay loha hevitra sy dinika teo hoe ahoana ihany koa mba hahatonga antsika tena ho tamany hoe tena hafinaritra ny tokantrano mahatonga nyo tokantrano io hafinaritra aloha dia tsy maintsy miala any amin'ny dada sy neny neny efa vao resaka teo dia dada koa zany ao anatiny manana anjaikitra daholo ny ao a-tokantrano ao fa i dada sy neny mifankaty tena zava-dehibe io tena mifankaty ve dada sy neny satria fifankatiavan'ny dada sy neny no modely ho an'ny ankizy mifankatiavinareo rakizy nefa dada sy neny manino dada sy neny miady lava dia ho tamana ve ny zanakitsika rehefa mahitatsika miady lava miferitraina tsy hitan'izay atao mampalahelo kely tonga izy dia mivoaka mivoaka izy alohany any ivelany mandeha fa dada sy neny a mifankaty ny tokony ho hitan'ny ankizy sady modely ho an'ny ankizy rehefa mifankaty dada sy neny dia dada sy neny kely tamanao tokantrano hoe le fifankatiavana eto dada sy neny iny a dia mahatamana ao a-tokantrano fa mahatonga na lehilahy na vehivavy tsy tamanao a-tokantrano izy ary tsy mifankatiko aninona ao a-tokantrano ao ary anatitra ady ve ny atao ao dia dada sy neny koa ho an'izay ny dada sy neny fa izao modely ozy izy tsika ho an'ny ankizy aloha izay dia manarak'izay a manana anjara koa dada sy neny ahatamanandreo ankizy ireo ao a-tokantrano tsy dada sy neny ireny atao tamanao an-trano ao a dia ahoana ny atao dia ny atao indray kosa dia izao dada sy neny zany a tokony mahay maneho fitiavana ny zanany mahay maneho fankasitrahana ny zanany amin'ny zavatra rehetra izay ataon'ny zanany tena entina manala ny franco a dia za zany tena manoro hevitra mihitsy ary anisan'ny tezako andreo zanakireo zany aleo tsy mibedy mihintsy fa aleo mitady zavatra fankasitrahana tena misy ny tsy mety indraindray ao a-tokantrano ao a misy ny zavatra tsy ara-dalàna fa izao tady afo kosa le ara-dalàna mba hahafahanao mankasitraka azy ohatra anankiray hoe nody ianao tsika indraindray reraka avaty ampiasana dia le ankizy ao an-trano dia rehefa tonga tambola kely zany reo ankizy ireo izy ao an-trano ao ianao tokoa efa reraka efa nadio ny trano no nivoaky ny trano ianao tonga ianao nefa maninona ny zavatra hitanao mikorotana tanteraka izao aloha tenenanao alaina manala ny franco tsy ndraindray tsika raha aman-dreny mieritreritra hoe le trano milamina be eo tsy nisy nikitika tsy nanao ny minina le ankizy dia izay ny atao hoe mahafinaritra atsika fa za tena miteny anao na manala ny franco tsy normal ireo zazo ireo raha tsy mety fihetsika sy manao zavatra ao an-trano dia noho izany natao andamina koa tsika fa tsy hoe tsy natao andamina fa ampianarina izy ametraka zavatra amin'ny toerany ampianarina izy ay averina andamina fa izao hoe raha ohatra ka tsy milamina dia modivina tsy hita kely aloha iny fa jerevana hoe inona kosa mba zavatra nataony ohatra izy hoe tsy ary nanasa vilia izy hatramin'izay dia mba nianarany nanasa tao ilay vilia dia izy nanianatra nanasa vilia iny a mety nisy zavatra nitranga indray koa tao asa mety vaky le kopy tsy fantatra sy ny sisa dia izao tsy hitantsika le ezaka nataon'le zaza le nanasa vilia fa le kopy vaky no hita dia vao miditsika dia le trano hoe tsy efa mikorotana le kopy efa vaky a dia nefa izy nanao ezaka nanao an'le sasa vilia dia mivazavaza be tsika
mibedy ny ataontsika dia izao amin'ny manaraka aloha izy a sady tsy hanao zavatra ho anao ntsony izy satria izy bedy dia izao koa hikaroka zavatra ny ivelany izy ho atao dia tsy tamanao satria manakorotana trano izy fa izao mora-pitenena ny tyteneniko ty a fa hiezaka be ny nanaovana an'izany hitanao fa nikorotana ny trano izy tsy ary nanasa vilia fa izay izy vao nanasa vilia kay ve nanasa vilia ny zanakineny e zanakidady dia ny zanakidada koa re eny izay no matetika io manana tendance an'io foantsika hoe rehefa tsara dia aneny satria neny no miteny rehefa tsara dia any dada satria dada ny teo zanakidada zany mila intsikely ihany koa izay araka ny teninao teo dia atao izay mahafinaritra ay dia eo amin'izay izy hiteny efa hitanao nefa vaky le kopy e dia eo amin'izay izy hiteny fa vaky ny kopy ay tsy manino zany fa manaraka mitandrina izao ny fomba fanaovana anazy a dia amin'izay tsy vaky atao milamina tsara dolidoly aloha le izy dia hosorana savony miaraka dolidoly dia apetraka eto dia asiana rano ray eto dia asiana rano manaraka eto dia kobanina ato dia ampena sady nanino ianao zany sady nampianatra ianao dia amin'ny manaraka izy anao izy satsy ianao anao izy dia ianao koa maninona mba efa tsy nanjaranao ntsony ilay nanasa vilia fa efa izy koa zany efa niditra tseritra amin'ilay nanao azy dia hoy izy ianao hoe ay kay jereto tranontsika mikorotana ny tranontsika e mahafinaritra ve zao andao hiaraka lamintsika amin'ny manaraka eto ny toeran'ny kilalao rehefa avy milalao nareo a dia atao an'izao eto ty sezy ty no mipetraka eto izao zany hoe mianatra mametraka zavatra amin'ny toerana avelao ny ankizy hilalao ao atokantrano ho tamana ao atokantrano fa saingy izao rehefa avy milalao izy dia mianatra ny mandamina mametraka ny zavatra amin'ny toerany asiana lera ny kilalao dia rehefa tonga indray amin'izao indray fanaovana an'izao amin'izao ny fanaovana an'izao dia tamana izy fa raha vao roasitsika foana tsy azo atao izao tsy azo atao io tsy azo atao io no tena mahatsy tamana na ny tanora na ny ankizy na ny lehilahy na ny vehivavy fa le azo atao ny ataovy be dehibe rehefa miresaka ao atokantrano ao tena lesona tena goavana zany ny azo atao mindeha ho jerena zay zany le tokantrano ankehitriny araka ny lohateny lehibe zay rahantsika mijery a teo zany dia hoe rehefa mifankatia ny mpivady a zava-dehibe zay ary ito zany amin'ity sabata tolakandro ity dia mampirisika mihitsy ny mpivady a tsy misy tombony amin'ny tsy fifankatiavana koa zay zany rehefa miady tsy zao zany ny fotoana ny vampitoana misy antsika zany ho natrehan'ny aretina sy ny vidim-bary sy ny sisa ny tena hifankatiavana fa tsy zany indray ny vao mainka ampiady zay zany anankiray dia faharoa hoe mba mankasitraka tsika zany tokoa ny tena tsy ampy matetika faokontsika mba hankasitraka indrindra reo zanaka ao an-trano sy ny mpivady ihany koa ho faranantsika izay resaka zay aryminy rehefa avy eo a iresaka farantsika ny mahakasika ny anisan'ny tokony hoe mba hatamanao tokantrano ihany koa satria efa ny somary natsidika eo teo le hoe mba lalao tao an-trano tao le ankizy fa nga moa ny ankizy ihany no tokony lalao ao an-trano izay resaka izay no amaranantsika azy rehefa avy eo fa andeha anaraka hira isika dia avy eo hiditra amin'ny toy ny loahevitra
mitoetra ny tafa sy ny dinikitsika amin'ity sabata tolakandro ity ary mino rabenary resantsika ny makasika ny tokantrano ankehitriny ahoana ny atamana azy dia nyvalin'izay fanontanian'izay marobe moa zany ny valiny fa hijery ny valiny faransika mba ho amezantsika sy amaranantsika n'izay hoe ahoana na tonga ny olona anankiray na dady na neny na ankizy ho tamana ao an-trano tsy ho fitiniko nefa nylazaina teo toizantsika vetrany arymina efa nresantsika teo ihany a dia mbola toizantsika araka ny voalazanao tatasineny io a mila mahay miaino ny zanany tatasineny koa mila mahay mifampiaino a dia tatasineny a mila miaino a ny zanany io matetika reraka fa ny ampiasana antsika na reraka tamin'ny adidy sy ny andrakitra izay tena be dehibe amin'izao fotoana izao dia izao tsy hainontsika ntsony ny ankizy rehefa miresaka dia io anisany tsy mahatamana zany satria tatasineny maninona tsy miaino fa izao tady avintsika izay hoe ahoana mba fotoana hainontsika andreo zanakitsika ireo mila miainotsika mananjavatra resahindreo zanakitsika ireo a dia rehefa tsy hainontsika izy dia mitady olona iaino izy dia mitady ny any ivelany izy dia tsy tamana ao an-trano izy fa ny any ivelany ny afaka miaino azy tsy ka afaka ataovy zany hoe zao raiky izy dia iaino anareo indray asa mety eona mety hoendrika le izy ny ankizy mametraka fanontaniana izy ny ankizy tsy manana fotoana be dehibe fa izao izy matetika tena ao anatin'ny mahasepotra anao izy vao miresaka aminao sy manontany sy manontany dia ianao krizy ianao kirina amin'izay mahakirina anao fa mila fandeferana zany mila na le resako tamin'ny voalohany tary ary le hoe efa tezitra dia kizitina ianao ianarana io a ary tena mandefitra ianao vao mahavita an'izany zavatra zany mora mpitenenana zany dia ohatr'izay ihany koa ianao maika be satria ny sakafo mbola karakaraina ny mbola be dehibe ny zavatra lany amin'iny izy vao dado neny io dia afaka makahanatra kelitsika amin'ny hoe eny anaka ina ny atao anao ahoary fa sady nenanao neny a miainao anao neny ina ny fanontanianao fa andao sady miaraka manao an'ity tsika sindry andao miaraka manao an'ity tsika selahy dia sady miaino dia valiana amin'ny tokony izy ary io famalina ny ankizy io a raha ankizy kely izy mila mitandra antsika indraindray fa amin'ny atao hoe mahay maikitsika dia valy teny any amintsy izy ny ataontsika dia nefa izy tena mandray ary zany tatasineny zany ange ka manana tomba mbidy eo anatrehan'ny zanany ary izay teneninao eo dia izay no izy ary sarotra be aminao ny miala amin'ny zavatra ny teneninao teo fa ny zava-dehibe amin'ny ankizy fotsiny dia izao hoe miaino a tatasineny afaka namaly a tatasineny io zany a dia tokony metsika anjara toerana be dehibe ary tsy ny ankizy fa ny tanora indrindra tsika mantsy eto miresaka hoe ankizy foana fa ny tanora ary ireo tanora ireo satria mananamana izy ny ankizy dia mananamana betsaka hoe iresahana fa tatasineny ny tena namany fa ny tanora tena ilaitsika mihitsy hoe ahoana ny enontsika andreo ankizy ireo tanora efa ao anatin'ny fahatanondrandreo dia ao anatin'izay le hoe miain'ny tanora zay a ozy izy namana Alain Franco teo hoe mipetraka mihitsy ve tena ilaina amin'ny tanora
ay inona indray rakizy ny olana tanora zany tsy tany mety sady manao anty nomeno anao fa hoe ay mipetraka mihitsy andrahina mipetraka mihitsy fa misy fotoana koa azonao atao ihany miaraka aminy satria ireo tanora eo manana secret ndraindray neny ny tiany ho resahana ndraindray dada ny tiany ho resahana ndraindray zany tsy fotoana miaraka le izy dia ararotinao amin'ny fotoana irahanao miara-miasa aminy fa misy fotoana indray kosa zavatra tadiavinao mihitsy hoe andao iresahana na ny zanaka lahy na ny zanaka vavy inona ny mety dia manokana andaontsika hiresaka dia izao manana olana ry zareo ireo ary tereo ny tena be olana dia rehefa ohatra izy mahatamana azy mihitsy raha nokananao fotoana izy eo atokantrano hoe andeha hiresaka andeha ho resako amin'ny dada indray ty andeha ho resako amin'ny andeha ho resako amin'ny dada siny dia tamana izy mihazakazaka hoe amfiry moa ny orafiravan'ny dada amfiry moa ny orafiravan'ny mihazakazaka izy miditra ohatranao fa rehefa ohatra ianao za le ty reraka zaka ireraka dia tsy mety mihainy mihitsy ianao mba mitady vahaolana izy dia hoanyvelany any izy mitady zao reraka ndraiko hito zao dia tonga dia efa tsy miresaka izy tonga dia efa ohatrany hoe misy dia nefa izy mitady vahaolana dia any ivelany izy no mitady ny vahaolana dia ny any koa nefa ny misy toro-hevitra mafinaritra nefa indraindray manimba dia izay le hoe atao izay mahatamana azy eno izy anontany io ary tsy miandra fanontaniany akory ary angeny tena mariny izy koa ngendra indray tonga dia fantatra dia tokony antany iny fa dada sy neny dia manokana fotoana mihitsy hoe ay inona ny olonandreo zanak'ireo ahoana ny fampiresahana aminy tsika mandeha mitady voalohange namana Alain Franco ho anizaka izy io hoe ho an'ny zanaka dia ozy izy nysoratra masina hoe inona moa ho azon'ny olona raha azony ary zao rehetra zao kanefa very ny ainy anisan'ny aintsika ny sombony aintsika ireo ny voahantsika dia andao izy omena fotoana mahafinaritra anazy ao atokantranao mba hatamana azy ao atokantranao eo ihany koa fiarahana milalao aminy na ankizy na lehibe tsy hoe rehefa ankizy kely ihany no tia milalao fa ilain'ireny ny ankizy lehibe ireny fa manana mifatra fotsiny hoe inona ny kilalao sahazany lehibe ohatra hoe mba asiana zavatra mahafinaritra ohatranao raha misy mifahafahana ohatra hoe ping pong dia miaraka dada sy ny ankizy miaraka manao anazy ohatra zany misy zavatra mahafinaritra ho atokantranao inona ny zavatra iranao katro za tsy hainy ankizy amin'izao fotoana tsozy zany afaka manao an'izany dodolo na lehibe na ny ankizy ny ankamatatra mba miaraka mipetrapetraka eo amin'ny sezan'ny fandraisam-bahiny io tsy natao an'ny vahiny foana io trano fa ianao koa mba vahiny indraindray mba mivahiny eo amin'ny trano izay le hoe azo atao fa tsy azo atao dolidolo ny ao an-trano dia eo reny ankamatatra ireny mampiditra tsilo-tsaina mafy ho amin'ny ankizy mihitsy tsy dia hain'ny ankizy tsony zany amin'izao fotoana tadiavina zany hoe inona ny iarahana manao ary tia ny tena zava-dehibe indrindra fiarahana mivavaka tena atokany mihitsy ny fotoana asivo alitara ozy izy ny fitenenana an'ilay izy asivo alitara ho atokantranao dia miaraka mivavaka tsy maninona nge miaraka manao lesona na ny lehibe na ny ankizy miaraka mianatra daholo tenin'Andriamanitra zany dia miaraka miaino an'io dia rehefa avy miaraka miaino an'io dia ao anatin'io ohatra hoe ao aorian'io fotoam-pivavahana io ao aorian'io vao misy an'ilay resaka hifanakarosan-kevitra amin'izay fa inona ny olana tany fa naninona ianao nisy an'ity fa inona ity zavatra ny traniko ity dia eo miaraka mamaha olana dia tsy dada sy neny indrery amin'izay fotoana izay mety mamaha olana fa mety misy ankizy kely eo mety misy lehibe eo fa zao no teneniko aminareo anisany hitako tao atokantrano ndraindray ny ankizy kely ary misy vahaolana avany aminy any rehefa miaraka mifanakalo hevitra fa tsy dada sy neny indrery foana manana vahaolana dia izay le hoe mihaino enony izy ireo raha miteny fa any amin'ny any misy vahaolana indraindray ie tena zava-dehibe izay dinikitsika izay a zay ny tapany voalohany tokantrano ankehitriny irariana io mba hanaovantsika rehetra fanandramana ny amin'izay ary dia ahafahantsika manohy ny dinika mahasoa ny tokantrano indray rehefa avy eo dia anaraka hira isika hojerentsika indray kosa rehefa avy eo hoe ahoana ny mety mba ho fandraisana ndraiky tsy ny tsirairay avy ao an-trano ao fa tsy hoe dadina ineny foana no mandray andraikitra na hoe zoky fa nyrehetra dia tokony andray andraikitra avokoa ny amin'izay tokony ho andreketana ao an-trano tetiny antsika izay rehefa avy eo anisan'ny mahatsara ny tokantrano koa le hoe samba manao zazona atao avokoa ny rehetrarehetra inona ary izy io andeha anaraka hira aloha isika
sao nyavali nyantsonao tsisy afatsy anao zery no ataoko zay aze mamonjy ireo vezy Jesosy fanantenakiana ny foko vali manananao tsy to ka ny hanitenio zay hambazako aminao tiako lotrany mitoetra ny lanao lay fitantananao mahery no natoy zao anay mitory aminay sahady lay tany vaovao zao vinaze Jesosy olasao ny andro avianao tonga vaze midina o aza elaze miandry ampifaliana Jesosy fanantenakiana ny foko vali manananao tsy to ka ny hanitenio zay hambazako aminao tiako lotrany mitoetra ny lanao Jesosy fanantenakiana ny foko vali manananao tsy to ka ny hanitenio zay hambazako aminao tiako lotrany mitoetra ny miarabantsika rehetra indray rakizy tonga ao anatin'ny zanam-pandaharana natokana ho antsika indray isika efa vombonina daholo dia izao amin'ity anio ity azadiny fa mbola manomana fitaovana andeha ho lazaiko antsika aloha hoe inona ny fitaovana andeha ho ampiasaina androany isika dia ampiasa taolana papier génique rehefa lana ny papier génique dia alaintsika le ao ampovoany iny tsy aririna amin'izay koa tsy manarinary fakofatany zany dia mila lakôly dia mila ety dia mila feutretsika na loko mainty ao dia mila stylo na crayon taratasy koa karazan-droa fotsifotsy anankiray dia mavo anankiray fa raha tsy manana taratasy mavo dia voatery andoko mavomavo an'ilay taratasy fotsifotsy fa ny tsara dia manana taratasy mavomavo zay ho manina zay ary
fa toy mazatra antsika isan'andro a isaky ny fotoana ohatran'izao moa zany dia anao hira oramamy isika ndao ary oramamy avy hatrany. Andeha arytsika rakizy araka hivavaka akompona ny tanana dia akipy maso fa hivavaka tsika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra amin'ity folakandrony sabaty ity dia mbola tolotra ianao hatrany ny dera ny saotra ny laza ary ny fonahitra anao irery ihany izany. Mankasitraka anao indrindra izahay fa omenao fotoana manokana indray ahafahanay mianatra ny teninao, ahafahanay mifampiresaka aminao. Ampianaro ary izahay ary diovy ny fo kelinay mba ho tany tsara ny reny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana izany vavaka izany. Amen. Eny ary amin'ity anio ity sika rakizy dia hianatra loha hevitra anankiray indray. Ny loha hevitra mahakasika ny hatsaram-panahy no resahantsika. Fa saingy izao ao anatin'io hatsaram-panahy io dia toetra anankiray ny fahalalan-tanana aloha no resahantsika. Fantatritsika ve rakizy izany atao hoe fahalalan-tanana? Izany dia mampianatra antsika hizara, hanome ny hafa, hanao ny hafa ambony noho ny tena ary tsy ho tia tena mihitsy mijery ny hafa manokana izany. Toetra tian'Andriamanitra hananantsika mihitsy izany fahalalan-tanana izany ary tiany mihitsy raha ohatra ka mahay mizara tsara amin'ny hafa isika. Tsika manko rakizy indraindray rehefa omena gote dia avenina za tsy amme anarety na manana kilalao isika dia tsy mety ara ilalao danzany fidianany dadanay sy mamanay an'ity anarery ty. Indraindray tsika rakizy manao an'izany ary mampalahelo izany malahelo Jesosy. Fa ny tena tiany Jesosy dia hiaraka amin'ny namantsika milalao an'izany, mizara amin'ny namantsika rehefa manana. Jesosy dia manome antsika zavatra tsara foana avy amin'ny alalan'ny dada sy neny. Dia tiany raha mihevitra ny hafa mandrakariva isika ary tsy tia tena. Dia izay no ianarantsika amin'ity anio ity amin'ny alalan'ny tantara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Genesis 7:20 dia misy tantara na olona anankiray izay tena malala tanana sy tsara fanahy ary mihevitra ny hafa mandrakariva izy. Tsy iza zany fa tantaran'i Abrahama. Dia tantara niaraka tamin'ny Lota no resahantsika anio. Dia izao alefantsika ilay tantara dia henoy tsara ilay izy dia ho hitantsika hoe inona ilay fahalalan-tanan'i Abrahama. Andao ary anaraka tantarantsika.
I Abrahama dia lehilahy tena tsara fanahy, nitahian'Andriamanitra azy izany toetran'izany. I Abrahama dia tena mpanan-karena tokoa, nanana ondry izy omby osy tena betsaka tokoa, nanana volamena koa izy dia volafotsy maro ary mpanompo maro iambina nireny biby fiompony ireny. I Abrahama koa dia nanana zanatra lahy anankiray izay niara-mipetraka taminy i Lota no anarany. Izy koa dia nanana omby, ondry, osy ary mpanompo maro nikarakara ny biby fiompony. Nisy fotoana ary tsy omby an'zareo intsony ny tanàna nipetrahany, tsy ampy ny ahatra dia nanjary rafitra ny ady teo amin'izy ireo. Teo amin'ny mpanompony Abrahama sy Lota dia nanjary nisy ady. Tena be loatra ireo biby fiompony ka tsy afa-niara-nonina intsony izy ireo. Tsy nety ny fankahazo intsony dia hoy Abrahama tamin'ny Lota: fianakaviana iray isika, aoka re tsisy ady amintsika roa lahy, aoka tsika ilamina, hoy Abrahama. Ary ohatra ny zanako ihany anie ianao dia izao aleotsika isaraka. Jereo eo anoloanao jereo avokoa ny tany rehetra dia fidio izay tianao honenana, fa raha hiakan-drefana ianao za kosa hianatsimo, fa raha hianatsimo ianao dia za kosa hianan-drefana. Navelan'i Abrahama hifidy voalohany i Lota. Tena malala tanàna tokoa anie Abrahama. Dia nijery manodidina i Lota, nojereny avokoa ny tany rehetra. Dia hitany ny lemaka Jordana maitso mavana sady be rano. Hitany Lota fa io ny toerana tena tsara ho amin'ny biby fiompy satria be ahitra, be sakafo ary be rano. Dia nofidian'ny Lota ho azy ny lemaka Jordana manontolo. Dia lasa izy nanangona ny entany sy ny omby aman'ondriny ary ireo mpanompony, dia lasa namonjy ny toerana tsara tarehy sy mavamavany ery. Lasa nakany ajomoron'ny Jordana izy satria tany ny tena hitany tsara be. Dia nisaraka izy mianaka. Navelan'i Abrahama nofidian'ny Lota ny toerana tsara indrindra ho an'ny fiompiana. Taorianany nandehanan'ny Lota dia niresaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra: jereo anie manodidina anao ny any avaratra, ny any atsimo, ny any andrefana, ny atsinanana. Omeko anao avokoa ireo toeran'ireo, omeko anao daholo izany sy ho an'ny taranaka rehetra. Faly mihitsy Andriamanitra nahita ny fahalalantanan'i Abrahama. Namela ho an'ny hafa ny toerana tsara indrindra izy, dia nomen'Andriamanitra zavatra maro ho azy. Notahiny be da be tokoa izy, dia mbola nomen'Andriamanitra tany maro ihany izy ary taty aoriana dia nomeny taranaka be dia be sady mifankatia tsara ihany koa. Hitantsika izany fa tena omen'Andriamanitra valisoa ny fahalalan-tanana rak'izy. I Abrahama dia navela ny fidy aloha i Lota, fa tsy mba niteny izy hoe zany ray aman-dreny, zany lehibe, dia zany fidy voalohany, izay tiako ihany io. Fa izy dia navelany mihitsy i Lota mba hifidy izay tena tiany, nomeny azy izay tena tiany. Ny hafa aloha no nijereny aloha, izay vao ny tenany. Tian'Andriamanitra be mihitsy ilay toetrany, dia novalian'Andriamanitra soa izany. Tsy mafana irentsika ve izany hoe omen'Andriamanitra ny soa indrindra sy tsara indrindra izany? Inona ary izany no azahoana izay? Ny fahalalan-tanana. Ary tena hatsaram-panahy, tsara indrindra izany irian'Andriamanitra raha mba hananantsika ankizy ihany koa. Andeha ary tsika anaraka hira anankiray ao anatin'ity hira ity, teny frantsay izy ity, dia mampianatra antsika ny atao hoe malala-tanana, mizara amin'ny hafa. Ozy izy hoe manana kilalao be da be ianao, mety manana saribakoly, manana zavatra isan-karazany, andeha zaraina amin'ny hafa. Tsy mahita fifaliana ianao raha ianao rery milalao azy, fa hafa kokoa raha miaraka amin'ny hafa ianao, andeha izara amin'ny hafa.
izay nandeha raha antsika indray ary Tous tes jouets, toutes tes poupées, tes caramels, tes crèmes glacées. Si tu gardes tout pour toi sans rien partager, c'est un peu comme te gaspiller. Tout ce que tu as, ne garde pas pour toi. On a plus, bien plus qu'on le croit. Pourquoi ne pas être généreux? Nos cadeaux, nos joies, nos jeux. Quand on a tout ce qu'on veut, le mieux c'est partager et être généreux. Ne serait-ce pas bien les jours de pluie d'inviter tous tes amis? À quoi ça sert de tant de jouer si ce n'est pas pour les partager? Tout ce que tu as, ne garde pas pour toi. On a plus, bien plus qu'on ne croit. Pourquoi ne pas être généreux? Nos cadeaux, nos joies, nos jeux. Quand on a tout ce qu'on veut, le mieux c'est partager et être généreux. Oui, quand on a tout ce qu'on veut, le mieux c'est partager et être généreux. nafinaritra antsika ve ny rindraka izy ny ninana anantsika dia tsaratsara kokoa ny manome no mandray ary tsara no mizara n'izany amin'ny hafa fa ahita fifaliana isika ary ho tahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ndao indray ary tsika anaraka hira anankiray amin'ny teny malagasy indray izy ity ataon'ireo ankizy kely namantsika dia rehefa avy eo tsika anao an'ilay asa tanana kely aveniko indray mandeha taolana papier hygiénique ety taratasy mavomavo taratasy fotsifotsy lakaoly dia feutre maintimainty na loko maintimainty eny ary andeha anaraka an'ilay hira aloha tsika. Izay momba
hiditra amin'ny fanaovana asa tanana isika dia ny ataontsika androany a dia tantely. Maninona moraka izy no tantely no andeha ho ataontsika? Ny tantely a dia anisan'ny biby namboarin'Andriamanitra tena mahalala tanana. Iza daholo nareo ny tia tantely? Tsangano hoe tanany tia daholo, mamy sady tsara. Ahoana nanamboarany tantely an'ireny? Tena miasa mafy be izy a, nefa manamboatra an'ireny ho an'iza? Ho anao, dia ho anahy. Dia falifaly ery tsika ny mihinana azy. Anisan'ny zavaboary tena malala tanana ny tantely. Dia andeha ho amboarintsika amin'ny taratasy ny tantely androany. Raisitsika avy hatrany ary ireo taratasintsika. Taratasy mavomavo aloha voalohany. Dia alaina koa ilay taolana papier hygiénique. Dia apetraka eo amin'ilay taratasy mavomavo ilay izy dia faritana tsara izay mitovy halava amin'ilay taolana papier hygiénique. Dia farity dia andramana ihany koa, ahodina kely aloha ilay taratasy dia izay ampy amonosana ilay taolana papier hygiénique dia faritana. Dia avy eo tsy piantsika ilay izy, mahita tsara daholo dia maharaka ve ny any an-trano any. Tsy piana izany iny faritra rehetra omby an'ilay taolana papier hygiénique iny dia etezantsika ilay izy. Ny zavatra ho ataontsika izany izao dia mahazo taratasy amonosana an'ilay taolana papier hygiénique. Taratasy mavomavo. Raha tsy manana taratasy mavomavo tsika dia taratasy fotsifotsy fa lokontsika mavomavo. Vita ilay izy dia anipika indray isika aloha. Avy eo ambany eo ataontsika hoe eo amin'ny miakatra eo amin'ny 1 centimetatra sasany eo na 1 centimetatra, miakatra eo amin'ny 1 centimetatra sasany dia miakatra 1 centimetatra indray mandeha. Dikan'iny izany ho tsipiantsika eo anaovantsika lokona maintimainty. Satria ny tantely rehefa mijeritsika any amin'ireny sary ahetsika ireny, inona ny lokony? Matetika dia mavomavo sy maintimainty ny lokony. Dia rehefa avy eo indray miakatra indray isika, miakatra ambonimbony kely fotsiny ohatraohatran'ilay teo iny ihany. Dia manipika indray isika toy ny teo aloha ihany. Tsipika eo amboniny indray izany, eo amboniny tsipika teo iny izany miakatra eo amin'ny 1 centimetatra sasany sy 1 centimetatra. Rehefa azontsika izay dia lokontsika ilay tsipika. Izany hoe ohatran'ny manome fehikibo maintimainty izany. Manome fehikibo maintimainty. Lokontsika amin'ilay feutre maintimainty ilay izy na loko maintimainty ohatran'ny manjary mahazo fehikibo na tsipika matevitevina maintimainty isika. Samy mandoko ary mahay mandoko daholo ve? Manaraka tsara aloha izay mbola tsy manana fitaovana dia rehefa vita ny fandaharana dia manamboatra tantely tsika tsirairay avy. Vita ny taratasintsika. Taratasy mavomavo misy fehikibo maintimainty anankiroa. Izay izany ny zavatra hitantsika izao. Rehefa avy eo tsika ao amin'ilay taratasy fotsifotsy dia manamboatra indray tandroka kely. Atao tandroka kely n'ilay ina moa ity izy? Ilay tantely. Atao lavalava fotsiny anankiroa. Rehefa avalina tsika ny taratasy dia mahazo anankiroa avy hatrany isika. Dia etezantsika ilay izy. Tandroka kely lavalava anankiroa. Iny tandroka kely lavalava anankiroa iny dia mbola lokontsika maintimainty ihany koa. Alaisina indray izany le feutre amin'izao dia lokona maintimainty indray le tandroka kely anankiroa. Izay efa manana fitaovana izany izao dia efa maninona izy? Manety dia mandoko. Voaloko izay ny anankiray dia lokontsika koa faharoa. Iny izany le tandroka kely n'le tantely.
Rehefa mahazo an'la tandroka kely anakiroa tsika dia manamboatra indray tsika maso, satria manana maso ny tantely dia mitsotra be manao boribory kely indray tsika ao anatin'la taratasy mivalina avy hatrany tonga dia mahazo anakiroa tsika. Tezana indray ilay boribory kely, maso be any tantely. Mahafinaritra be ty tantely kely tsika ty rakizy dia nahazo maso boribory kely tsika. Rehefa eo indray ilay maso dia lokontsika maintimainty manome maso. Eo ampovoany eo asiana boribory kely maintimainty. Dia satria moa ilay izy ho antsika ankizy dia afaka asiana ohatra ny volomaso kely izay eo ambony eo. Dia mahafinaritra be ilay izy, ohatra ny an'ny ankizy, fa ao an'ny tantely moa tsy hitantsika izy hoe raha tena tantely ny jerentsika hoe misy volomaso sa tsisy, fa ataontsika ho an'ny ankizy ilay izy. Vita indray izany izao ilay maso. Inona sisa ny tsy ampy? Elatra. Amin'ilay taratasy mivalina roa dia eo amin'ny 20 cm eo ny ahavony. Eo amin'ny 20 cm eo no andeha ataontsika ahavon'ilay elatra. Manamboatra sary ohatra ny felam-boninkazo isika, ohatra ny hoe felana dalia ve zany sa felana ina re, ngezangeza eo amin'ny 20 cm. Rehefa avy eo sao dia tsy hitantsika tsara ho an'ny mijery sary, fa aleo ataontsika amin'ilay fetra maintimainty dia amin'izay mazava tsara. Ohatra ny inona ilay lazaintsika teo, ohatra ny felam-boninkazo ao amin'ilay mivalina roa eo amin'ny fiforetantsika miainga dia mbola manamboatra anankiray indray tsika eo anilany eo ohatra ny felam-boninkazo fa somary mizesta kely indray izy ity, ohatra miondrika kely izay ilay izy, somary mitongilana kely ary fohifohy kokoa, somary mitongilana kely fotsiny ilay izy zany. Dia etezantsika indray zany izao ilay elatra, ohatra ny hoe potapota fohifohy kely kokoa indray izy no ilay voalohany. Mivalina ny taratasintsika dia avy hatrany dia mahazo elatra anakiroa. Tsy etezana leo amin'ny fivalomany tsy etezana. Etezana zany izao ilay ohatra ny felam-boninkazo, ohatra ny lavalava, boribory lavalava zany ny felam-boninkazo rakizy, ho an'ny eo amin'ny radio zany. Rehefa azontsika ilay izy sokafany eo amin'ny fivalomany dia mahazo elatra isika anakiroa. Mandray lakôly amin'izay tsika, apetaka akambana ilay elatra anakiroa, ka ilay anankiray ohatra ny miondrika atao midina ambany. Azontsika ilay anankiray zany rehefa velarina dia ohatra ny miondrika izay izy, dia asiantsika lakôly eo ampovoany dia akambana ilay elatra anakiroa. Mazava tsara amintsika ve rakizy? Eny ary. Raisina amin'izay ilay taolana papier hygiénique, raisina amin'izay ilay izy dia alaina ilay taratasy mavomavo misy fehikibo maintimainty anakiroa dia finosanao ilay taolana papier hygiénique. Ndao ary arakitsika, finosantsika tsara ao, asiana lakôly ny sisiny ho an'ny mahita sary dia tsy sahirana izy, fa ho an'ny ao amin'ny radio dia mihaino tsara izy fa efa miezaka zany zahay hanazava tsara. Asiana lakôly ny sisiny dia idina finosana tsara ao ilay papier hygiénique. Tsy hitantsony zany izao hoe papier hygiénique ilay taolana papier hygiénique ilay izy, fa lavalava misy fehikibo maintimainty, taratasy lavalava misy fehikibo maintimainty. Apetakitsika amin'izay zany izao ilay tandroka kely ny aloha, asiana lakôly dia apetaka avy hatrany. Alaina koa ny faharoa, asiantsika lakôly dia apetaka avy hatrany. Apetaka ametahantsika azy ao anatin'ilay lavaka kely ilay taolana papier hygiénique eny ambony. Zay apetaka satria ilay izy tandroka dia tsy maintsy eny ambony
dia apetaka amin'izay masony ohatrany hoe tarehany izany eo amin'ny tarehany eo misy maso. Apetaka indray maso anankiray. Petaka amin'ny masony tantely. Dia alaintsika indray aloha ilay fety re. Dia asiantsika vavakely ilay izy. Asiantsika vavakely mitsikitsiky tsara tarehy. Mitsikitsiky ny tantelitsika. Dia apetaka amin'izay ilay elatra efa nakambana teo. Andao ary asiantsika lakôly eo ampovoany dia apetaka amin'izay ilay elatra vao andamosina. Zay. Dia vita ny tantelitsika rakizy. Lasa aloha alantsika tsara latabatra dia anao hira kely anankiray isika. Raisina ilay tantely atsofoka ao anatiny ao ny tanana. Hira kely tsika. Tadidinareo moa ilay hoe raha tantely ihany koa. Manao ahoana ny tantelitsika? Misy elatra. Dia ndao ary andeha zao ilay tantely andeha hizara amin'ny hafa. Raha tantely ihany koa itety sambaravarana hampetraky ireo reraka sy kivy fo. Raha tantely ihany koa. Zay indray ny hirantsika rakizy ary mahasotoa manao asa tanana. Ireo zavaboarin'Andriamanitra dia afaka anaovantsika asa tanana avokoa. Dia mirary soantsika indray ary anaovantsika veloma sy mandra-piaona dia anaraka hira anankiray isika. Zavamisi manodirinai feno sinto si tu mani reo faurina nyanzadi mila jiuzaka intsuni mitalawe Oh, mi
rehetra efa tantanana Jesús asambaraka dia faletrano zay miaraka amintsika manaraka ny radio zisa sy ny page facebook 106.4 fm tokantrano ankehitriny zay hatrano ny loha hevitra zay rahantsika mijereto ary minora be minahary fifaliana lafanko miresaka mahakasika an'izay ho antsika rehetra andeha hodiny antsika indray ry arminy mahakasika an'le hoe ahoana indray raha no fandraisana andraikitra ny tsiraray avy ao an-trano ao e mba tonga le tokantranotsika mba hoe atamana tokony izy fe zay fandraisana andraikitra ny tsiraray avy zay sa tsy maintsy dadasineny a na ineny tsaiko fandraisantsika teny aloha le hoe tokantrano madio sy milamina zay mahatamana ny tsiraray avy kanefa dia izao tsy milamina ho azy io tsy mahadio azy io fa tsy maintsy misy mpanadio tsy maintsy misy ny mandamina dia izao raha ajanontsika ho ineny rery dolidoly no mahadio sy mandamina an'io dia ho reraka neny dia ho tratra ny corona neny tsy hoe tratra ny corona fa any akamaroany reny amin'izao vokatra izay hoe izy rery foana zay dia lasa raha tsara tare izy dia hitanao ohatry hoe lasa mihereraka zany dia tena ilaina ny fandraisana andraikitra ny tsiraray avy ahatonga an'izay a fanadiovana izay ho trano madio dia izao koa rehefa mandray andraikitra ny tsiraray avy dia tsy mandoto misy manadio dia misy mandoto ie dia izao zay mandray andraikitra sarotiny amin'ilay andraikitra raisy hitako ao tokantranonay zany a zay ny borositrano dia sarotiny hoe mandeha ana-patin fa zay tsy miborositrano tsy sarotiny amin'iny zay manasa vilia dia sarotiny amin'iny hoe zay tonga dia mba halaminy kely le zavatra atao anaty tonga dia ataovy ao anaty koveta satria izy maninona mandray andraikitra dia zay fampandraisana andraikitra ny tsirairay avy zay tena zava-dehibe dia izao ihany koa anisan'ny mahatamana ao tokantrano ny fananana andraikitra ao atokantrano raha miditra sy mivoaka ohatra ao tokantrano ao fotsiny ianao a tsy nanana andraikitra ao tsy tamana ianao fa rehefa manana andraikitra ianao dia mainka ianao hoe andeha hody efa za mbola anao an'izao mbola izany atsakarano mbola izany no mameny sinybe androany manao mbola misy asa tsy vita dia mody aingana satria misy zavatra atao fa tsy manaka atao ianao a ao atokantrano dia mitady zavatra atao any ivelany dia anisany mahatamana ao atokantrano zany zay ahoana moko nga inona moa misy ataoko e dia anisany hoe ahoana tiany mbola ny kely ny ankizy dia efa zarina mandray andraikitra fa mbola kely izy fa omena izay andraikitra mety aminy mety amin'ny taonany na dia ohatra hoe mandeha ana patin andanako seho amin'ny patin io gorodona io fanadiovana zay izao zany dia fahalybe izy ampanaovana an'izany dia raha pitsy izy a tsy mahafapohana azy tsony fa mba hovavaina ilay andraikitra omena anazy ohatra indray hoe tiakiny kifafa dia mamafa indray ndry androany dia tsy mety izy ay io kiraro io a alaify ty dia alamina atao ohatra raha ty dia atao ohatra raha ty dia atao ohatra dia fahalybe izy sady milalao izy eo no manao an'izy fa indraindray tokoa na ny kiraro mipitiketsy na ny eny dia ohatra n'le reny foana na mandray azy fa tokony ampianarina zany rehetra ry mba aprima e mba hananao ny lambanao e dia fanararotana an'izay a ohatra hoe ianao miteny anazy hoe antaontsika roa hiaraka ampirina an'ity dia androany iny hitany fa tsy averiny tsony eo iny rehefa ve fa eto zany ny toerany ity fa ametrahana ny toerana ny zavatra amin'ny toerana io a tena zava-dehibe fa rehefa tsy miverina amin'ny toerany zavatra ohatranao fa andany mpitona iny rehefa aveo fitadiavana tena mitarika fifamaliana ao an-trano aiza ndray teto ny toerana iny dia aiza indray mba haverina amin'ny toerany zavatra rehetra ary zay zany ampirisiana antsika ao an-trano ao hoe mba haverina amin'ny toerany zavatra rehetra e zay ho vaivaina ihany koa ny andraikitra omena na ny lehibe na ny ankizy ohatra hoe
ny fatanora zao ay zany manasa vy zany ay zany mamafa trano zany ay zany hoe mamafa ny meuble sy ny sisa zany de zao raha ohatra hoe tamin'ity herinandro ity izy a itsiny nataony de amin'ny herinandro manaraka ampifamatihana misy rotation de amin'izay a lasa mahafinaritra le izy hoe tsy za foana manao an'ity de samy fianarana zavatra izy amin'izay fotoan'izay ampianarintsika zavatra izy amin'izay fotoan'izay fa tsy eo de routine le zavatra rehefa de zay foana de lasa iny no ainy de routine de lasa tsy haintsony le izy a tsy mahay zavatra hafa mihitsy izy a ao atokantrano fa sady fampianarana de mahafinaritra anazy ny miasa rehefa avy eo zaho izy tsy raha maka bidon izy de haiko raha manakobana an'io tsy haiko ka za tsy mahay an'izany ko satria tsy nampianarana de ilaina ihany keo a mifanakalo hevitra ao atokantrano ao zay anisan'ny fandraisana anjara le mifanakalo hevitra tsy ny foana ahoana ny hevitra ao tsy hoe ohatra hoe sakafo tsy isan'andro de ineny ihany manao an'io menu io inona indray sakafo nataon'inona sakafo de ozy izy rehefa avy eo karoty foana neniny fa raha izy nandray anjara tamin'ny sosika hoe inona reto ny sakafontsika tokony atao androany de eo samy mifanakalo hevitra eo de takatry ny vola ve io mety amin'ny budget ve io de jerevantsika de mivoaka eo daholo le hevitra de zao tsisy mikritika eo an-tranao satria mba samy nierahana nandinika io de nierahana nanao io tena ravomanga ohatra tena raha vorontsoloza iny ao an-tranonay raha vomanga zany vorontsoloza de naraniny ao aminay ao tena matsiro zany kafisiko matsy ny ravomanga tena tsara mihitsy ny ravomanga rehefa tenierahana tena tsara zany misy hevitra nrehetra de fandraisana anjara ny tsiraray tsy hoe fandraisana anjara amin'ny asa fotsiny zany hoe mandray anjara zany fa amin'ny lafiny zavatra rehetra ao tokantranao mandray anjara ny tsiraray ohatra hoe fikarakarana sakafo vitany ankizy nge mamofo tongolo e vitany tanora nge ny mitetika an'iny vitany hafany hoe de ohatra hoe mba ineny sisany mahandro de eo ampandrahoana indray neny mandray anjara koa ny tsiraray zao fanaovana an'ity a de raha pito tsy nentsony indray manao an'iny fa mifandimba mandro sakafo ao an-trano ao de mba atao faninanana kely ohatra neniza ny tsara indrindra de lasa mahafinaritra ao atokantrano tadiavina mihitsy zany hoe inona ny zavatra tonga ny tsiraray a ho tamana ao atokantrano de tsy faharerahana ho an'ny dada tsy faharerahana ho an'ny tsy faharerahana ho an'ny ankizy rehetrarehetra fa zao fifaliana mihitsy a ny mandray andraikitra ny ao atokantrano zay tokoa ndray mitranga aromino a rehefa mba manao an'le andraikitra eo zany le tanora na le ankizy na le ray aman-dreny mihitsy de ohatrany hoe mijaly be zany satria tsy ohatran'le ndresantsika teo fa rehefa atao ohatran'izay zany de tena sady vetivety de vita vetivety de vita ifanampiana anaovana korsa mihitsy ary rehefa vita indrity a de ity indray atao zay raha atsika roa mahavita aloha forony inona indray no ataoko inona indray no atao inona indray ny atao de na lehibe na fankaty koa zay miverina am'resaka tamin'ny miverina ny fifankatiavana ao an-trano ao angeny tena zava-dehibe inona fifankatiavana fifandraisany ao an-trano miray fo miray saina ny ao atokantrano inona indray moa ny tadiavana tsy mitady any ivelany fa ny ao atokantrano de efa nisy ndresantsika ihany koa tany lolotany le hoe ovaivaina ny ao atokantrano ao ny fanaka tsy vity fanaka foana kosa aloha fa ny toerana ohatr'izay de zay le hoe fandraisany tsiraray avy anjara ro ankizy ireo nandray a raha ohatra hoe apetraka ho ety iny ny hevitra fa izy manana ny heviny ary le hevitra nataony tena marina fa lasa nalalaka koa le toerana atao an-trano neny a raha atao ohatr'izao ty a malalaka kokoa ty de misy andehanana misy anaovantsika an'izao eto misy anaovantsika fanatanjahantena eto amin'ity toeranyity fa tsy tery fa rehefa tery be dolodolo ny toerana ao an-trano fa zay le hoe mandray anjara ny tsiraray ary na ny hevitry ny zanaka na de ankizy kely ary izy raiso de eritrereto tsara de andraso rehefa ohatra ka tsy metimety aminao fa hitanao hoe tsy tena marina le teniny de tsy batiny izy andraso hoe eritreretintsika de andraso de na atao mihitsy ary izy ao ary ataontsika hoe de jerevantsika hoe mety sa tsy mety de faly ny ankizy satria na andray anjara izy fatany ny atao ao tokantrano rehefa any amin'ny farany ihany tsika de misy astuce kely metsika
any amin'le hoe ohatra hoe couleur hovaina tsy de hoe io de mavokely foana de mavokely foanany eo de manga foanany eo ohatra amin'izany hoe ohatra zao hoe ny cache rideau le lamba eo amin'ny cache rideau iny tsy voatery ala vola lafotsika namana Alain Franco andraso fa ataotsika izy ataotsika rehefa avy eo ataotsika izy rehefa avy eo de izao ohatra hoe amin'ny isa telo volana de mba miova kely ny cache rideau atsika sy ny rideau atsika nefa zavatra mora atao tsy lafo tsy mora atao lamba ohatrano ihany nampiasaina na aprimitsika iny de vidy hafa kely ohatritsika fa tsy mandany volontsika de ovaina kely ny endriny ny zavatra tsapa mantsy ary mino rehefa somary miova kely tokoa ny ao an-trano de mahafinaritra zany hoe zavatra misy na fandriny eo raha miova toerana de lasa ohatran'ny mahafinaritra zava-dehibe le somary miovaova zany faramparana atsika kely amin'izay le avy eo toizatsika de ao anisan'izay zany le tentsika hoe manovaova kely ny toeran-javatra ao an-trano manovaova kely ny zavatra hitatsika de sady fianarana ampianaritsika koa ny ankizy andaotsika hiaraka anao an'izao ndray hitanareo zao ny fanaovana an'ity de finaritra izy mahita zavatra atao foana izy zany ao an-trano fa tsy le neny bonaika be tsy miteny misy tsy miteny mihitsy ny neny ao atokantrano ao fa ilaitsika misy an'ity teny ity zay tiako vakiana ao amin'ny asambaranatefina-kany ao asambaranatefina-kany pejy 230 paragrafy farany toetra mampiavaka ny vady sady reny tsara aoka izy ho miramirana sy avitribitrika mandrakariva aoka tsy olaniny amin'ny fanjairana tsy misy farany ny fotoana rehetra fanjairana no teneniny ato fa ny tiany ho tenenina amin'io miasa foanany fa izao ny toyny hoe rehefa vita ny adidy mandritry ny andro dia atokany ny takarivany ho fotoana mahafinaritra hiarahana mivory amin'ny fianakaviana zany hoe atao ny takarivany iny sady mba tsy reraka koa neny amin'izay fa izao misy fotoana atretony miasa zaitra ny teneny ety satria mpanjaitra zany neny de tsy manjaitra foana manjaitra efa tonga mivady amanjana ka hatrany ka mbola miondrika eo amin'ilay zaitra eo ihany mpanao pakipaky gatony eny patisy mpanao sakafo neny de eo foana fa atokany le raha mivady amanjana aiza reto le raha mivady amanjana lay rim-pianakaviana koa raha misy fotoana farany sasatra sy za reraka manjaitra nefa izy no nanao le fandaram-potoana de izao ny toyny amin'izay de ho betsaka ny lehilahy no voatarika hifidy ny ao atokantranony toy izay hivory any ivelany any amin'ny trano filalaovana satria zany ny zava-misy amin'izao fotoana mirava ny asa le lehilahy tsy mody mamaky azy fa nino mandeha milalao miaraka amin'ny namany any ivelany any fa eto zany raha ohatra ny eny ka manokana fotoana ho an'ny vady aman-janany irana toy le nataontsika tao hoe andaona tsy voatery hoe ilalao fotsiny inge fa be dehibe ny zavatra azo ampianary zao ny fanaovana an'izao zao ny fanaovana n'ity sakafo ity izao ny fanaovana n'ity haingotrano ity miaraka miady hevitra eo miaraka amin'ny fanakalo hevitra manokana fotoana eny de ozy izy hoe ho voatarika hifidy ao atokantranony toy izay vory any ivelany ao amin'ny trano filalaovana betsaka ny zazalahy voaova tsy ho voasodokany ny rendrarendra ny arabe de betsaka ny zazavavy tsy ho voasarika ny fikambanana maivana mitarika ho any amin'ny ratsy rehefa niverany ny ankizy de mitarika ny ratsy ity ny mahafinaritra zay fa rehefa aineny manokana fotoana ho an'ny vady aman-jana ka manao tokantrano ny vady aman-jana mba tsy any amin'ny arabe any izy no mitendry gitara fa ao an-trano azo atao koa ny mitendry gitara ao izy de miaraka mira ny ray rehetrarehetra ao an-trano zay moa le fotoana le arivariva io zay le arivariva fotoana mahafinaritra zany ny fakahitana rehefa ao tokantrano amin'le arivariva fa ineny efa mijanona amin'le tena asa mandrarahany eny ary ireo avy eo anaovantsika fampiarana avetrany zay androesantsika teo zay fa naraka hira avetrany alohantsika de toizantsika avy eo nydinika
miangavizy mitoreo hoe mifankatiavianare aza de mafifo esorireo lolopo mitalao aminao Kristy mahay zare mifankaty Ivarinny mandalavoko isikizany agnety zava-pone tsy maso zato tsy mifankaty faray zao ity za lasaiko marinana ratsy mananany Kristy uverana uverety andiamanitra rayo vonjereo vahoaka maro ifamela sy fankaty fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamaly fady ovonjeo zahay Jesu ty dario remba ifankaty ivarinny mandaravoko isikizany agnety zava-pone tsy maso zato tsy mifankaty faray zao ity za lasaiko marinana ratsy mananany Kristy uverana uverety mety teny anao hoe mino de ampizay mentanentana to tsy tany andovalay tany kanan tsara loatra izany izao komba maniry hoany ka ho faly Jesoa Kristy hahita sy anao miaraty eny ary mitoetra ny tokantrano ankehitriny a dinika izay iarahanao amin'ny Armindra Benary sy fifaliana la Franco tokantrano ankehitriny marobe zavatra efa notaniantsika teo fa amin'ity manaraka ity a dia anao fampiarana avy hatrany isika mba tonga ny tsiraray avy andray andraikitra mba natsarana an'ilay tokantrano ina leo ataontsika Armina andeha namana la Franco arak'ilay tentsika teo hoe andeha hanao cache rideau-tsika izay mora dia mora ny anaovantsika azy ataontsika avy hatrany ny fampiarana dia hianatra rose kely ihany koa tsika afahantsika mampiaingo
an'izay cache rideau antsika zay. Cache rideau dia aratranao rose sika rahantsika avy hatrany ara ny sary mahakasika an'izay dia manasanao zay mba hijery mpifaliana antsika zay miandradeo moa zany dia tsy afaka ny tena hitali satria misy sary fa antsika zay manana fahafahana mijery ny sary dia anao fanandramana fa rahantsika avy hatrany ary ny horonan-tsary. Cache rideau amin'izay zany tsika izao izay azotsika hovaivaina amin'ny loko izay mifanaraka amin'ny rindrina sy ny rideau atsika ary ny lamba ihany koa dia azotsika hovaina. Izao tsika dia hiditra amin'ilay fanaovana ny rose izay ampiaingotsika ny cache rideau. Ovy anankiroa, iny ny sakany dia atambatsika anankiroa ilay sakany. Fa mitovy ny ahavotra zareo. Rehefa vita izay dia manao triangle kelitsika. Iny le triangle iny. Vita le triangle dia aforontsika indray-pandeha. Tsy vonoiny ty lohany aty tsy vonoiny ty fa aforontsika indray-pandeha. Raisitsika amin'izay ilay izy teo dia aforontsika indray-pandeha toy izay dia maka lavidavitra ty akibe atsika ty. Rehefa maka lavidavitra tsika iny zany niketrona tadiavintsika ty ahodina dia iny ny manaketrona ty ahodina ity manaketrona fa zao ity tsy misaraka mihitsy mitovy foana ny habeany any. Iny manodina ty ity manaketrona ty manodina ty manaketrona. Iny izy zao ty mitovy ity ahotsika tazonina tsara tsy hivany ato. Iny misy ketrona zany ataon'iny zavatra iny. Iny misy ketrona ataon'iny. Rehefa vita amin'ny fara ataontsika indray le triangle dia azotsika le rose. Tazonitsika tsara le fototra va iny le rose fa azo e. Dia izao na iny fatoratsika na iny zairitsika miankina amin'izay fahafahantsika hoe inona ny ataontsika dia fatoratsika amin'ilay ruban fanaovana ataova lavalava le ruban dia vava no mamatotra an'io fa tsy mitady olona tsika matotra azy. Mamerina intelotsika amin'izay fanaovana rose izay dia mahazo rose toy izao afatotsika miaraka izy anankitelo dia mahazo toy izao. Hianatra n'ilay cache rideau indray tsika zany zao dia mila lamba rectangle isika intelo eny ny refin'ilay varavarankely izay hosaronantsika na ho cachentsika. Dia atambatritsika anankiroa io lamba io dia sotontsika mahazo ny ampovoany. Rehefa azontsika ny ampovoany dia plientsika amin'ny tanantsika anankiray toy izao hitantsika amin'ny sary izao. Rehefa vita ilay plia dia maka fatotra amin'izay tsika ilay ruban fanaovantsika cadeau ireny dia fatoratsika ilay pli. Entintsika makeo amin'ny rideau amin'izay ilay lamba teo dia apetakintsika amin'ny paingotra eo ampovoan'ilay rideau dia raisina indray ny sisiny farany amin'ilay lamba amin'ny akavana dia apetaka amin'ny farany indrindra amin'ny akavanany rideau. Dia atao toy izay ihany koa ny eo amin'ny akavia raisina amin'ny farany sisiny lamba dia alefa eo amin'ny akaviany lay rideau. Rehefa vita izay dia afatotra toy ny mamatotra lamba mamatotra fotsiny izao dia sotonina ny ivelany dia lasa afatotritsika toy izao zany toy izao hitantsika amin'ny sary izao. Amboaritsika tsara dia iny no apetaka eo amin'ny sisiny. Atao toy izay ihany koa ny eo amin'ny akavia dia vita ny cache rideau. Tsy adintsika mametaka ilay rose izay nikarakaraintsika tery aloha.
ie dia tena nafinaritra tokoa le raozy sy lay inona ny lalaizy teo le cacherito ia ny namantsika Armino Rabenary moa zany dia mpampiofana ihany koa izy no sady mitantana ny centre de formation professionnel de femme tsy voalazako teny aloha zay fa nresaka kely zao akoatra mahareny mpianakaviana azy miaraka miresadresaka nyity hoe tokantrano ankehitriny ity aloizantsika amin'ny fotoana ary Armino za dia efa somary maraparanantsika ny tafa sy ny dinika amin'izao sabata torakandro zao ilayntsika ihany koa ny manovaova ny sakafo resaka ny sakafotsika izany zao ny sakafo a indraindray mantsika dia mihevitra fa dia ny vary sy laoka ihany no mahavoky fa ilaina ihany koa mba manovaova ny sakafo io a ao anatin'ny tokantrano ao fa misy zavatra tsara ho fantatra na manala franco a na ovaivaina ary io sakafo io dia tokony a isy a sokajy a izay tokony hoe ho finoana reto a ho tanisaiko avy ilay sokajy ny sokajy voalohany a ahitantsika ny voankazo a sy ny legioma dia ny sokajy faharoa misy ny mofo a dia ny paty a ny vary a ny avoanina spaghetti a katsaka sokajy fahatelo a ahitantsika voamaina gluten atody a soja champignon sokajy fahaefatra ronono beurre fromage yaourt tofu raha mandray notonareo any an-trano any dia andao fa averina indray-pandeha ilay izy sokajy hatramin'ny efatra sokajy hatramin'ny efatra sokajy voalohany voalohany a dia ahitantsika ny voankazo a dia ny legioma sokajy faharoa ahitantsika mofo a paty vary a avoanina spaghetti a katsaka sokajy fahatelo a voamaina gluten atody a soja champignon sokajy fahaefatra ronono a beurre fromage yaourt tofu ro sokajy ireo zany dia ho zaraintsika hoe inona ny tokony hohanina maraina inona ny tokony hohanina atoandro inona ny tokony hohanina ny hariva fa tsy hoe ny hariva dia paty zay ary zay mahatonga an'ilay hoe sokajy dikan'ilay sokajy a ohatra zao hitentsika ilay hoe sokajy faharoa mofo a paty a vary a avoanina spaghetti a katsaka dikan'izay tsy hoe hohanina miaraka ireo fa ny ray amin'ireo no ampidirina ao anatin'ilay fandaharatsakafo zany hoe tsy voatery vary zany fa mba hoe tsy mety na mofo no hohaninao na mipaty fa misy zavatra mampimendra indray efa vary ilay sakafo dia ny laoka mbola paty zay ilay tsy mitondra macaroni ny mbola atao laoka macaroni ny laoka dia izay mahatonga ilay hoe ireo sokajy ireo dia ndao ary tany isaitsika hoe amin'ny maraina ny sokajy tokony hitantsika dia ny sokajy 1 sy ny 2 ary ny 4 dia amin'ny atoandro a sokajy 1 dia ny sokajy 2 dia sokajy 3 dia ny amin'ny hariva sokajy 1 sokajy 2 sokajy 3 zany hoe ny ronono sy ny beurre sy ny fromage sy ny yaourt ary ny tofu zany a tsy tokony hita amin'ny
ariva zany kanefa dia amin'io mihitsy dadana mitondra yaourt amin'ny andro hariva dia tsy amin'iny zany nihinanana anazy fa ny hariva zany a dia tsy asianan'iny dia nielanelany sakafo zay le hoe tsy mihinana goûter sady efa lafo ny fiainany asasiana goûter tsony fa isaky ny atiny indenina tokony mihinan-kanina zany hoe le goûter ny eritreretinao hoe mihinana mofo ianao na ohatra zany ataovy any anatin'ny sakafo any fa rehefa nihinam-bary ianao dia tsy tokony mihinana mofo fa amin'ny maraina sady mihinana mofo gasy mbola misy vary ao dia katsaka dia mbola katsaka zay mihitsy le izy ka mila voky maraina somary nresantsika izay satria anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ny tokantrano ny resaka sakafo tsika mahadeva nytenena ty moa zany le sokatsy tena zava-dehibe ny mahalala zay satria zay ny mahatonga lizy ratsy hoe sakafo ara-pahasalamana zany saty zany dia tena hoe ara-pahasalamana dia nefa koa voafetra ho any afahafa mividy amin'izao fotoana dia nefa amin'izay feno zany le otrikaina amin'ny zay zavatra ilain'ny vatana dia tsy mila goûter tsony dia ny ataontsika zany zao andaontsika anao fampiarana eny ary anao fampiarana zany tsika dia anaraka oronan-tsary mahakasika an'izay fampiarana izay mihitsy akina no karakara antsika ary mihitsy andehantsika hikarakara pain complet pain complet izy zany asiako resaka kely io mofo fotsy tsy dia mitondra nininina le mofo ditsika eny atsihana le mofo fotsy tsy dia mitondra nininina eo amin'ny vatantsika izy io dia izay mahatonga antsika an'ilay hoe pain complet ny ataontsika rehefa mihinan-javatra tsika dia tokony zavatra mbola le izy amin'ny maha-izy azy zay mampapain complet anazy zany dia fariny complète no ampiasaina mihinana vary koa tsika dia tokony vary mena no ampiasaina dia ny tsara koa siramamy mena ny ampiasaina fa tsy zavatra efa raffiné reny no ampiasaintsika dia ny pain complet zany mampiasa fariny complète tsika dia izay zany no andeha ho ataontsika zao na manala ny franco ataontsika anaraka ny fanaovana azy rahantsika raha ny oronan-tsara mahakasika ny fanaovana ny pain complet dia rahariana mba hisy tokantrano izay manaraka ny fandarana anao fanandramana ny amin'ity pain complet ity ireo zavatra ilaintsika farine blanche 250 g farine complète 250 g levure boulangère 11 g siramamy efatra ny sotro sira lohatsotro atody anankiray menaka 3 ny sotro rano mafana zakany tanana 2 litra ny fanaovana azy maka baolina roa samihafa ka amin'ilay baolina voalohany alefa ny atsasaky ny lafarinina rehetra dia amin'ilay baolina faharoa alefa ny atsasaky ny lafarinina rehetra izany hoe 125 g an'ilay farine complète alefa amin'ilay baolina iray dia miampy any 125 g an'ilay farine blanche dia torak'izay koa ny ao amin'ilay baolina anankiray zaraina mitovy tsara dia amin'ilay baolina voalohany sika miasa dia alefa ao amin'iny daholo ny poudre rehetra nananantsika teo izany hoe alefa ao ny siramamy rehetra ny levure ny sira dia afangarona tsara iny poudre rehetra iny rehefa mifangaro tsara ny poudre rehetra dia alefa ny atody sy ilay menaka ary farany alefa ilay rano matimaty zakany tanana avy eo kapohana tsara hitambatra ilay izy kapohana ohatra mikapoka atody mandrapahatonga azy hibotsina sy rehefa mibotsina izy dia atambatra amin'izay ilay farinina ambony teo aloha sy ilay avy nikapohana arona tsara amin'ny spatule azo mba hitambatra ho mando tsara daholo ny farinina rehetra dia mba azo bola anankiray rehefa mahazo bola anankiray ilay narona tamin'ny spatule mifangaro tsara tsy andraisina tamin'ny tanana fa natao tamin'ny spatule dia finosina ilay paty iny ilay hafanana ny tena zava-dehibe
dia atao amin'ny toerana mafana, azo saromana na finosina botifotsy dia apetraka amin'ny toerana mafana mba hi-doubler de volume ilay izy. Rehefa doubler de volume izy mibotsiny tsara ohatry ny hitantsika io dia esorina ilay rivotra dia asiana lafarina avy eo ny latabatra hiasana dia araraka eo ambonin'ny latabatra iny ilay boly lastika dia avy eo kosehana ho lasa somary lavalava zany izy ho afaka ho ataontsika ao anaty molina. Ahodikodina amin'ny lafarina izy dia volafolaina ho lasa ho lavalava afaka atao anatin'ilay molina dia avy eo ataontsika ao anatin'ilay molina izy araka ny halavany anapidirana azy ao anatin'ilay molina. Ka molina antsika molina nasiana menaka, nitsirana menaka dia avy eo nasiana lafarina izany hoe chemise dia alefa anatin'ilay izy. Avy eo apetraka fandroany amin'ny toerana misy hafanana iny molina iny mba hitombo indray. Ary rehefa nitombo fandroany izy mibotsina tsara tahaka izao hitantsika izao dia hosorana dorura, hosorana atody eo ambony, hosorana moramora mba tsy hiverina iletsy ilay izy dia avy eo ampidirina ao anaty lafaoro. Tsy atohana ny antsika rehefa tsisy manaraka intsony dia masaka mofontsika tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao dia masintomana daholo. Ie, amin'ity sabata tolakandro ity dia nahazo fahalalana maro sika ny mahakasika ny tokantrano ankehitriny dia efa nitany saina hatramin'ny voalohany ny tokony atao, ny tokony ho hita, ny fandraisana andraikitra ary hitantsika teo ny mahakasika ny sakafo dia nanome ohatra moa zany teo dia ny pain complet dia manasa antsika mba hanao fanandramana ny amin'izay. Armino Rabenary amaraparana ny fandaram-potoana isika mahakasika an'ity tokantrano ankehitriny ity. Bary izay resaka nyresantsika izay fa ny fanindriana namana Alain Franco dia izao hoe hitondra vokatra ho an'ny tokantrano tsirairay avy ny resaka nyresantsika teo ka ho dada, neny, zanaka, tanora, tamana ao an-tokantrano ary mahay mifampizara sy mahay mifampiresaka ary lasa hanana traikefa noho izay isika tamana ao an-tokantrano ny tsirairay izay. Tena mahaviza-danja izay afatra faran'izay ary anisan'ny ametrahanay minada ihany koa zany ny mandra-piresaka ao manaraka indray ary ny afatro manokana moa zany ho antsika fianakaviana satria ny tokantrano ankehitriny ny resahana teo ny ray aman-dreny sy ireo zanaka ny ampitaina amintsika dia zao hoe tsy manana zavatra hoentina ny an-danitra isika afa-tsika menakavy ho an'ny zanaka zany ny azo ny entina ny an-danitra dia ny ray aman-dreniny ny prêt-à-point aminy ka ny fandrinay ny tokantrano izay nanaraka ny fandarana tamin'ity sabata tolakandro ity dia mba ho tokantrano mifampitantana ho any an-danitra tokoa satria tsy afaka hitondra nininitsika afa-tsy isika menakavy ka raha vovonjy ry menakavy dia mba ho anisany any tokantranonao toraka izany koa lota menakavy dia mba vovonjy ihany koa ny tokantranontsika menakavy satria ny Andriamanitra izy ireo ihany no Andriamanitrantsika dia mirary fahasalamana ho antsika rehetra dia ho an'ny Arminy ihany koa dia eto dia atolotro ny fandarana farany amin'ity sabata tolakandro ity. Io zany ny fandalinana ny baiboly izay rahantsika amin'ny pastora Arinjaka Rafael ary eo ihany koa ny afatra na ny fampahirizana farany izay rahantsika amin'ny pastora David Olivier ary dia manome fotoana antsika izay ho amin'ny sabata tolakandro ho manaraka indray veloma mandra-piresaka Armino mandra-piresaka indray ary veloma namana Alain Franco mandra-peona ihany koa antsika rehetra. Mandundunao ampunao Jesús
talo miangafianao feontsa milaza tena ty miandrandranao odory foaizy foai ny fonao fa izy tondra fiainana vavao faliony antsony raisony tanany hoanao ny fitiavany mandondona wampuna izy ny fo na waisimana kavali raisany lay fitiavany no fidi adela izanovana enyana yanao de yana tapani evicha fuere so ampuze so mandunduna wampuna so mianjini talo miangavana feunzamina zatenati mianjanjana uturi fuaini funa faizi tunja fianana vava faliuni ansuni raisuni tanani wanoni fitiavani mandunduna wampuna izni fu na wesimana kavali raisani na fitiavani no fidi adela izanovana enyana yanao de yana tapani evicha fuere so ampuze so dia faly miarabantsika indray nahatratra izao fiarana mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Itsika manomboka izany fianarana izany ary dia hiaraka ivavaka isika.
misaotranao zahay Andriamanitro fa nomenao izao fotoana izao, azaonay miara-manokatra ny teninao, aoka mba hanampy anay ianao atakatra ireo fahazavana zay mitoetra ao anatin'ny soratra masina. Tsofirano zany Tompo mba hitondra soa anay zay manaraka izao fandaharana izao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry havana malala, vanim-potoana manetriketrika tokoa no niainan'ireo mpianatra niaraka tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana izany, satria voafetra ihany zany fotoana izany ka dia noararotiny izy ireo, nanontaniana avokoa ireo zay manitikitika sy mavesa-danja indrindra teo aminy. Anisan'izany ry havana malala ny aminy hoe rahoviana ny faran'izao tontolo izao. Anisan'izany koa ireo karazam-piainana kristianina zay tokony ananana, ary ny tenin'Andriamanitra dia tsy misalasala manambaran'izy ireny. Indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia tsara mandrakariva ny manontany ny Tompo ny amindreny karazam-piainana zay tokony velomana amin'ny vanim-potoana zay misy antsika ireny. Ohatra koa mantsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Romanina 7:10 ka ny 1:20, ary tokony hanao izany indrindra isika. Anio ary dia hianatra fomba fiaina kristianina iray isika, ary izany dia voarakitra ao amin'ny testameta voalohany mifandray amin'ny testameta faharoa. Andriamanitra ry havana malala dia te hampafantatra amintsika ny toetrany, ny fitiavany, ny halehibeny, ary dia naniry fiara-miasa tamin'ny Adama izy mba azahoany Adama maneho an'io fitiavan'Andriamanitra io, an'io halehiben'Andriamanitra io. Indrisy nefa fa tsy tanteraka Adama izany, ary taorinan'izay dia niantso Noa indray Andriamanitra mba haneho zany toetran'Andriamanitra izany, zany fitiavan'Andriamanitra izany. Indrisy nefa fa fotoana fohy monja no niveloman'ny Noa sy ny fianakaviany tamin'izany fiainana izay nirian'Andriamanitra mba hananana izy ireo. Fotoana fohy ihany no azahoan'izy ireo naneho ny halehiben'Andriamanitra. Fa tao aoriana kely ny safodrano dia indro ny taranaka Noa, fa nirahina indray hanohitra an'Andriamanitra. Dia tapa-kevitra Andriamanitra ry havana fa hifidy any Abrahama, ary Abrahama nokasain'Andriamanitra mba ho lehilahy haneho zany toetran'Andriamanitra izany. Zao tokoa mantsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Genesisy 2:20 ka eo amin'ny 1 sy ny manaraka. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana amin'ny ala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny tranony rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao, dia tonga anao ho firenena lehibe aho, sady hitahanao sy halehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Ry havana malala, manetriketrika zany antson'Andriamanitra izany mba hatonga ny Abrahama ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Nanomboka teo ary dia tonga manokana ny fiainan'ny Abrahama, lasa fanehoana an'Andriamanitra lehibe, fanehoana an'Andriamanitra masery ny fiainan'ny Abrahama, ary tsy lavitra
fa ny genesis 3:7 ka ny 2 ary abrahama nanana harena be efa asehon'andriamanitra tsy kelikely ny alehibe n'andriamanitra amin'ny alalany abrahama. Ny fanontaniana zay mampangitakitaka de hoe moa ve ho tafita i abrahama sy ny taranany sa kosa ho tahaka ny adama sy noa indray. Eny ry havana malala ao amin'ny bokin'ny genesisy 2:20 dia nasehon'andriamanitra tamin'ny alalany abrahama zany alehibeany izany. Amin'ny 4:40 ary ny anarany zany tany zany de nataony abrahama hoe Jehova Jire. De izany no anaovana mandraka ankehitriny hoe any atendrombohitra nisehony Jehova. Ity Jehova Jire ity de tsy hafa ny dikany fa hoe Jehova no ahita. Ry havana malala, teo amin'ny fotoana zay tena nilany abrahama an'andriamanitra tokoa no nahitan'andriamanitra vahaolana ho an'i abrahama. Tsara Jehova ary mandrakizay ny famindrapony. Naneo an'andriamanitra ho ilay andriamanitra zay mahita mandrakariva vahaolany abrahama. Ny faniriko amintsika kristianina ankehitriny enganemba afaka aneo an'izany andriamanitra mahita vahaolana mandrakariva amin'ny fiainantsika izany isika. Tsy nijanona teo andriamanitra fa mbola naneo ny alehibeny tamin'ny alalany abrahama ka niteny tamin'ny abrahama nanao hoe ity taranaka ao ity dia hipetraka any amin'ny firenena hafa mandritra ny 100 taona. Rehefa tapitra izany de ho avy aho amangy ny taranaka ao ary amin'ny tanana masery amin'ny sandry lehibe no anafahako azy any amin'izany tany izany. Rehefa nitoetra tany ny taranaky abrahama ka madiva ho tapitra ny 100 taona dia niova ny mpanjaka ny Egipta ary nanjary ratsy fanahy tamin'ireto taranaky abrahama ireto. Ary araky ny voalaza aza de namoaka didy mihitsy ny mpanjaka ny Egipta ny aminona ny zanakalahy Hebreo ary dia novonona ireny zanakalahy Hebreo ireny. Kanefa kosa nifidy ny Mosesy Andriamanitra mba ho ilay taranaky Abrahama zay aneholony alehibeany ary dia Andriamanitra no niarony Mosesy. Tamin'ny alalany Mosesy indray no nanehon'Andriamanitra fa Andriamanitra mahita vahaolana mandrakariva izy. Eny, mety mandalo zavatsarotra ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Aza matahotra ry kristianina fa Andriamanitra de mahita vahaolana ho antsika mandrakariva izy. Hany rehefa tapitra tokoa ny 100 taona de tonga Andriamanitra nanafaka ny zanany. Ary ao amin'ny bokin'ny Exodosy 2:20 dia mitantara izany alehibe an'Andriamanitra izany. Exodosy 2:20 ka ny 1 sy ny manaraka. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ity volana ity ho volom-bolana ho anareo de ho volom-bolana amin'ny taona ho anareo. Nataon'Andriamanitra ho andro volana manokana io taona io mba azahoana mahatsiaro fa Andriamanitra lehibe, Andriamanitra ary masery sy manafaka izy. Saingy nisy fombafomba vitsivitsy nampiarahan'Andriamanitra tamin'izany. Ao amin'ny Exodosy 2:12 ka ny 13
mitenena ry anareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy hakazana akondry iray avy izy rehetra araky ny fianakaviany dia zanak'ondry ray avy ho an'isa tokantrano. Fepetra voalohany izay napetrak'Andriamanitra dia ny zanak'ondry ray isaky ny tokantrano. Faharoa dia ity eo amin'ny 5 zanak'ondry tsy misy kilema dia laza 2 taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Eo amin'ny 7 ary analany ny raha ka antetiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatom-baravarany trano zay hinanany azy. Ry havana malala, marina fa Andriamanitra lehibe, mahery, midina sy mamonjy, fa takian'Andriamanitra ihany koa zany dingana rehetra izany. Amin'ny 9 hoanina amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanana azy, mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahina amin'ny anana mangidy. Ry havana malala, ilaina avokoa zany atsipirin-javatra rehetra izany. Ary eo amin'ny 12 fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny matoa rehetra amin'ny Egipta hatramin'olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitra ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa o Jehova. Eo amin'ny 12 ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehanareo eo amin'ny tananareo, dia hohaninareo faingana izy fa Paska an Jehova. Ry havana malala, mipotra eto ny teny hoe Paska. Ary izany Paska izany dia azavain'ny tenin'Andriamanitra ihany eo amin'ny 17 fa ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny raha aho dia andalo anareo ka tsisy loza ndringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Mazava ny dikan'ilay Paska ry havana malala. Fandalovan'Andriamanitra hamalina ny Egiptianina, satria ireto Egiptianina ireto niezaka namono ny zanakalahin'ny Hebreo, dia mba valiana kosa izy ka hovonona ny zanakalahin'izy ireo. Zay ataon'ny olona no mivaly amin'ny olona, ary zay afafin'ny olona no ojinjain'ny olona. No valian'Andriamanitra arak'izay nataony ny Egiptianina. Kanefa tiako ny manamarika ry havana fa nanome fotoana lava mihitsy ny Egiptianina ary raha ny tena marina dia tsy mbola tonga eo amin'ny fotoana famaliana aza izy. Zany eneny nanomezan'Andriamanitra loza 10 mba ho fialanenina 10 tsy hatanteraka ny famaliana io. Andriamanitra tsy te hanatanteraka ny famaliana. Zany ny Andriamanitra Adama, zany ny Andriamanitra Noa, ary zany ny Andriamanitra Abrahama sy ny taranany. Tian'Andriamanitra ampianarina an'ireo firenen-kafa ireo ny halehibeny, ny fitiavany ary ny famindrapony. Ny faniriana diany hoe raha mba niova mantsy ty Egipta ity tao anatin'izay fialanenina 10 izay,
fa tsy nanaraka an'izany ny tantara ry havana fa nitazona ny hevina izy ary nanohatra n'Andriamanitra hatramin'ny farany ka dia novalian'Andriamanitra arak'izany izy. Kanefa kosa ity Paska ity dia tsy famalinana Egyptianina ihany fa fiarovana mihitsy ny zanak'Andriamanitra. Ka rehefa mahita an'ilay rahana zanak'ondry eo amin'ny tolam-baravarana sy ny tataom-baravarana ny mpandringana dia nandalo fotsiny izy ireny. Zay mihitsy ilay hoe Paska ry havana malala. Ary dia nasain'Andriamanitra notsarovana isa-taona izany mba atserovana an'izay alehibeny sy fitiavan'Andriamanitra izay. Ary tonga fotoana firavoravona manokana ho an'reto Hebreo reto mihitsy zany. Kanefa ry havana malala, tsy fahatserovana ihany zay nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa, fa sary mialoha maneho sahady ilay fanafahan'Andriamanitra ny taranak'olombelona aty aoriana izany. Zany hoe sady fahatserovana izay natao tamin'ny lasa no sary maneho sahady ny aty aoriana. Zay ny mahalehibe an'io Paska io. Ny antony dia izao, marina tokoa izany, na ity zanak'ondry ty arane dia tsy manana hery na oviana hiaro ny zanak'Andriamanitra ny rahan'io zanak'ondry io dia tsy manana hery mihitsy hiaro ny zanak'Andriamanitra ampandringana. Fa sary maneho lay zanak'ondry n'Andriamanitra ho avy. Lay nambarany Jaona mpanao batisa manao hoe indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra. Ry havana malala, sary maneho any Kristy zany zanak'ondry zany. Ary lay raha zay nasaina napetraka teo amin'ny varavarana, tolam-baravarana sy ny tataom-baravarany trano, de sary maneho ny rahan'i Kristy zay nalatsaka teo a-Kalvari zany. Noho izany, tsy ampiny hoe mino fa tsy ho aringana zay manana ny rahany zanak'ondry tamin'izany fotoana izany, fa nilaina mihintsy ny mankatoa amin'ny antsipiriany ny tenin'Andriamanitra. Fa na dia mahavonjy ara-lay raha rehefa tsy natao tamin'ny tataom-baravarana, rehefa tsy natao tamin'ny tolam-baravarana, rehefa tsy nohanina zany ena izany, dia tsy nitondra famonjena na oviana. Zavatra roa no ilaina ry havana: finoana ny voalohany ary fankatoavana ny faharoa. Reo mitambatra, zay no adidiko ary zay no adidinao. Eny ry havana malala, sary maneho any Kristy. Ary zany neno mba fanirian'Andriamanitra ny anehoany ny taranaky Abrahama mihitsy an'izany Andriamanitra mamonjy izany. Ny nampalahelo anefa ry kristianina dia zao: tsy naomby Adama, tsy naomby Noa, ary ny taranaky Abrahama ihany koa rehefa tonga teo amin'ny fotoana anankiray lehibe zay mba nantenain'Andriamanitra hanehoany izy ireo ny safidy tsarany, ka nalahatra teo anoloany Barabasy sy Jesosy Kristy, dia nipetraka tamin'ny tsirairay ny fanontaniana: iza no safidianao, Barabasy sa Jesosy Kristy? Samy niezakezaka daholo nanolotra ny safidiny ho an'ny Barabasy. Ilay taranaky Abrahama no indro
tsy mifidy an'i Kristy. Ary vatran'izy ireo mihitsy ny nanambaraka nanao hoe tsy manana mpanjaka an'io zahay fa Kaisara ny mpanjaka anay, mantsy an'i Kristy. Ary satria nandany Kristy teo masony vavolombelona dia mba nolavin'Andriamanitra ihany koa tsy ho firenena voatokana. Noho izany ravana malala dia tsy naomby Adama, tsy naomby Noa, tsy naomby taranaky Abrahama. Anankiray no mahomby ry havana malala, dia tsy hafa izany fa ilay Kristy, ilay Jesosy, ilay lehilahy manokana, io ihany, io no mahomby. Ary io lay voalaza ao amin'ny Korintianina 1:5 ary eo amin'ny 9 sy ny 7, tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantatrareo fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra, koa esory ny masirasira ela, mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo, fa voavony Kristy Paska ho antsika. Ary havana malala, ampifandraisin'ny Baiboly ny testameta voalohany sy ny testameta faharoa. Ilay Paska ao amin'ny bokin'ny Exodosy na ny fahafahana sy ilay Paska ato amin'ny Korintianina 1. Ry havana malala, nasaina nankalaza ny Paska andro sy volana ny Hebreo mba ho fahatserovana ny nanafahan'Andriamanitra azy tamin'ny fanadevozan'ny Egyptianina. Saingy sary maneho ihany an'ilay Kristy ho avy aty aoriana izany. Koa rehefa tonga Kristy, mijanona ilay sary zay maneho aty amin'ny bokin'ny Exodosy, satria efa tonga ilay Kristy, lay tena izy, lay Paska ho antsika. Ny mahasamihafa an'ireo dia ity: ilay fankalazana ny Paska tamin'ny Hebreo dia fankalazana ny nanafana azy ireo tamin'ny fanadevozana tany Egypta, fa ilay Kristy kosa, ilay Paska ho antsika, dia fotoana anankiray lehibe zay ahatserovana ny nanafahany Kristy amin'ny masirasira ela, amin'ny mampahotana rehetra ny zanak'Andriamanitra. Noho izany ry havana malala, dia tsy mankalaza intsony an'ilay andro sy volana tamin'ny andron'ny Exodosy isika, zay sary maneho ihany, zay fahatserovana ihany ny fanafahana tany Egypta, fa kosa asaina mahatsiaro ny Kristy kosa isika ankehitriny, ilay Paska ho antsika. Tsy asaina makany Egypta intsony isika, fa asaina kosa makeo Kalvari. Ary izany ne lay voalaza ao amin'ny bokin'ny Korintianina 1:10, ary eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Fa izao efa nandray tamin'ny Tompo, zay natolotra anareo kosa, fa Jesosy Tompo tamin'iny alina iny, zay namadia anazy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra dia novakiny ka hoy izy: tia ny tenako anareo, zao no ataovy ho fahatserovanay. Zany hoe nosoloany Kristy an'ity fotoam-pivavahana, lazainy eto hoe fandraisana ity, fandraisana ny fanasan'ny Tompo, izany fanompoam-pivavahana fanao isa-taona, ho fankalazana ny nanafahana ny Hebreo tany Egypta izany. Ka eto ary, isaky ny fandraisana, isaky ny kominio
de nasaina isika mba hatsiaro tsy ny eksôdôsy intsony fa nasaina hatsiaro any Kristy kosa. Zany le ambareto manao hoe amin'ny Korintianina 1:12 ary ny 9:24 ary rehefa nisaotra izy de novakiny ka hoy izy, ity ny tenako anareo, zao no ataovy ho fahatserovanay. De arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana de hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin-drako, zao no ataovy ho fahatserovanay. Na ovina no misotro ianareo. Zany hoe ohatran'izao zany lay fandehan'lay tantara tamin'ny andron'ny eksôdôsy dia nafana izy ireo tamin'ny andro anankiray, tamin'ny volana anankiray, ary de nasaina natsiaro an'izany isataony. Rehefa tonga teo am' Jesosy Kristy kosa dia nosoloany Kristy kominio na fanasan'ny tompo zany. Amin'ny 9:20 fa naovina ianareo no mihinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoaka, de manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ity fandraisana ny fanasan'ny tompo ty kosa de averimberiny mandra-piaviny farany zao tontolo zao. Mandra-piaviny Kristy no asaina averimberina izany. Ary havana malana, mifandray tsara ilay pasiky ny eksôdôsy sy ilay pasiky ny Korintianina na ho atsika kristianina am'izao fotoana izao. Nasaina natao teo amin'ny varavarana ny rany zanak'ondry, ary de asaina manao an'izany koa ny kristianina kehitriny. Nasaina nihinana mihitsy ny nofon'ilay zanak'ondry ny Hebreo tamin'izany, ary dia asaina ihany koa ny kristianina hihinana ny mofo zay sary maneo ny tenany Kristy. Tsy ampiny hoe eo atrano Kristy, ao atrano izy, fa ilaina mihitsy ny mampiditra azy any anatin'ny fiainana. Ary zay no hevitra lay hoe hoanina mihintsy lay mofo mba hoany amin'ny faritry ny tena ray manontolo, mba ho lasa raha mikorina, lasa raiky tapisaka. Ary am'izay fotoana izay de tsy ao atrano fotsiny Kristy, fa tena raha mikorina mihitsy. Ary am'izay fotoana izay ny maha-kristianina de tsy ao atrano ihany, fa ny maha-kristianina de raha mikorina mihitsy any anatiny. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra ry havana malala. Ary amafisina an'izany ao amin'ny bokin'ny Galatianina 3 ary ny 7:20. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy, de nitafy an'ny Kristy. Galatianina 3 ka ny 7:20. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao am' Kristy Jesosy. Noho izany mijanona treo la elanelana rehetra, majiosy, magriky sy ny sisa ray ianareo. 9:20 fa raha any Kristy ianareo de taranaky Abrahama sy mpandova araky ny teny fikasana. Noho izany tsy naomby Adama de niantso Noa Andriamanitra, tsy naomby Noa niantso ny Abrahama Andriamanitra, tsy naomby ny taranaky Abrahama ranofo, fa nanda
an jesosy teo anatrehan'ny vavolombelony ary indro kehitriny kosa kristy ilay mahomby ka izay mandray any kristy de foana nelanelana rehetra ary am'izay fotoana izay de manomboka eo lay hoe taranaky abrahama ara-panahy taranaky abrahama ara-panahy dikan'izany azavai ny tenin'andriamanitra tsara amin'ny andininy 7 fa amin'ny alalan'ny batisa no sidirana ao anatin'io taranaky abrahama ara-panahy io ary na kristy azane de natao batisa rehefa tokony teo amin'ny 70 taonany zany hoe rehefa masaka tsara ny sainy matotra tsara ny fanapaha-keviny de natao batisa izy am'izay fotoana izay isika kristianina de tokony anaradiany kristy mpanaradiany kristy ary de atao batisa ihany koa isika rehefa matotra tsara ny saina masaka tsara ny hevitra de tafiditra ho isan'ny taranaky abrahama ara-panahy isika batisa zany dingana voalohany de lasa tafiditra ao amin'ilay taranaky abrahama ara-panahy isika vita zay miditra am'izay amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo miditra am'izay amin'ilay lazaintsika hoe fiombonana amin'ny kristy na le fandraisana ny fanasan'ny tompo fandray tsara zany reo rehefa tafiditra tsara de aveo am'izay miroso am'ilay fandraisana ny fanasan'ny tompo ry havana malala am'izay fotoan'izay raha any kristy anareo de taranaky abrahama mpandova araky ny teny fikasana koa ny faniriko de izao mba ho tanteraka amintsika ne ilay voalaza ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly 2 ary eo amin'ny andininy 2 ary zay nandray tsara ny teniny de natao batisa andininy 7 dia nideran'Andriamanitra sady nahita fitita amin'ny vahoaka rehetra ary nolombonjeny de nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo rehefa vita batisa tafiditra olombonjena taranaky abrahama ara-panahy ary am'izay fotoana izay ny andininy 2 izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana engane mba iroso am'izany isika ary izay lay hoe fiainana kristianina zay tadiavina am'izao vanim-potoana izao tsara ny mino fa ilaina ihany koa ny mankatoa zavatra anankiroa lehibe reo ary reo no maha-kristianina atsika farany ry havana malala eto mpamaranana moa efa mino ny kristy vai ianao ary moa mankatoa azy vai ianao fa raha sendrasendra ka latsaka am'izany fankatoavana izany angamba mety misy amintsika zay mety efa lavo tam'izany fankatoavana izany am'izao fotoana izao aza mamoy fo fa izay indrindra no ananatsika ny kristy lay paska ho atsika izy ny mamela eloka raha sendrapotraka isika mamela ny elotsika izy manarina atsika izy mampahery atsika izy ary manatanteraka ny teny fikasany ho amintsika izy de ho mpandova ny teny fikasanany isika menakavy amen misaotranao zay Andriamanitro fa afaka nianatra ny teninao
nampifandray ny pasika ny eksôdôsy amin'ny pasika kristianina ankehitriny. Raha eo nasehonao anay androany fa tsy ny andro amam-bolana intsony no lehibe, fa kosa ny fandraisana ny Kristy, lay maty ny solo ny fahotanay, lay nandraraka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana, ilay pasika ho an'ny kristianina, ary tsy mba natao atsiaro ilay andro amam-bolana intsony izahay, fa natao atsiaro ny Kalvari, lay nahafatesan'i Jesosy Kristy. Koa amin'ny alalan'ny fandraisana na amin'ny alalan'ny kominio, zay tanterahanay kristianina no ahatserovanay izany. Jesosy, matsiaro anao zahay, tianao zahay, ary teaneo ny fitiavanao eo ny fiainanay. Rehefa tsy nahomby tokoa i Adamo, tsy nahomby Noa, ary tsy nahomby ny taranaky Abrahama ranofo, de nifidy ny taranaky Abrahama ra-panahy ianao, mba hanehoanao ny fitiavanao, fa Andriamanitra mamela heloka sy mahita vahaolana mandrakariva ianao. Koa indro ny firenenay ankehitriny mandalo zavatsarotra, eny zao tontolo zao mihitsy vokatry ny arety mandringana. Mino zay Tompo fa mahita vahaolana ho an'ny firenenay ianao. Raisinay ao an-tranonay ianao Jesosy io, tsy ho kristianina ao an-trano ihany nefa, fa raisinay eo amin'ny fiainanay mihitsy ianao, mba ho ramikorina eo amin'ny fiainanay ny maha-kristianina. Ary zany indrindra no antony fandraisana, mba ho ramikorina ny maha-kristianina. Koa amin'izay fotoana izay dia mahita vahaolana ao anay ianao, ary amin'izay fotoana izay te ho tanteraka aminay ny teny fikasana, fa andova lay fiainana mandrakizay zahay. Misaotra Andriamanitro, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no angatahanay zany vavaka izany. Amen.